Nogadraina tsy amjariny sy tsy misy antony Berija hoy ny renin'i Ramatoa Razafindrazafy Eliah izay tonga eto Antananarivo no ity olana mahazo anjanany ity. Ininam-potena no avy Berija raha nambarany renin'i hatrany satria dia anao fanohanana na ny thèse amin'ny mampianatra ho mpitsabo azy afaka 5 volana Berija izao nogadrainy ny Tsiafahy izao. Taleny fampelezan-kevitry ny filohan'ny Repoblika Entin'i Rajaonarimampianina tamin'ny fividianana nefa Berija ary mbola nanampy ny fitondrana ihany koa tamin'ny fandanina ireo raha mafampana rehetra mikasika ny université mpanjakana tamin'ny taona 2024. Anisan'ireo délégation nandamina ny korotana nisy teo amin'ny université ny Majanga i Berija mangataka ny famoahana azy araka izany ity renin'i ity. Andorantsika izay resadresaka ny fanaovan'ny mpanao gazetinay tamin'ny Ramatoa Razafindrazafy Eliah izay renin'i Berija izay. Tonga za na eno hoe voasambotra zany Berija dia niazakazaka za zany avy any Maroantsetra namonjy anjanako tety. Fa mandriky ty androana lakamisy ny zanany le teria fiadanana dia tsy nahazo nijereko zany ny zanako. Dia lakamisy iny zany dia teria anosy koa zany dia tsy nahita azy ny za mandriky ty androany ty. Ka ny raha mampalahelo za zany dia ity i Berija zany dia ireo mpitondra ireo zany izy no lalohany any président Entin'i Rajaonarimampianina nanao ny ainy tsy fa mitsy zany izy satria efa taty za zany tamin'iny volana propagande ina dia ny tena anazy foana za hoe sao dia maty satria efa miroa amin'ny 3 vao mody ny trano satria izy zany natao directeur ny campagne au niveau ny université dia lany mo izy iny. Dia misy zany le fanarany ry zareo dia tsy mety vita zany dia reto mpianatra reto zany sy ny olona manodidina azy zany dia manao pression anazy zany dia tsy maintsy voatery zany izy nanazava izy hoe tsy avy aminazy fa zay zany le natonga le fitakiana. Ka eto za zany dia manatitranty raha hoe satria zany fa mandeha niova intelo zany le fampiagana ny Berija natomboka tany amin'ny rogony dia farany zany dia hoe fanomanana fanongana mpanjakana dia étudiant sahala aminazy rery ve dia avita fanongana mpanjakana izy zavatra hoe vava fotsiny ngamba ny fitaovana nanany fa ankoatran'izay na famaky na ino tsy ananany Berija ary nitaky zavatra ny fanarahana izy fa tsy nitaky zavatra hoe ho fanongana mpanjakana. Tsy nahita fitaovana-piadina na inona zareto ao an-trano ny savanany Berija. Nahoana zay ny zanako efa tafapetraka zany ry zareo zay vao hoe enjehina zay tsy azonjare atao ve raha ohatra ka nisy tokoa zany fahadisoany Berija tsy mba azonjare atao ve nampiantso any Berija satria nametraka zare teo zany Berija nametraka teo ary ny rahana koa i Berija na mahaolana mpianatra tany Mazenga impiry mitony tenany Berija am'izany mpianatra efa sosotra be mitaky ny raha takiny ve i Berija tsy sécurité raha ny Berija fa vatany am'izao mandeha mandamina mpianatra dia tsy mba reconnaissant ve reto mpitondra ireto aminjanako mampalahelo zaho reny mihitsy. Mba tokony hoe raha sendraka hoe nisy zavatra hoe tsy lanin'izy ireo zany raha sendra nisy ka nataony Berija nahoana ry tsy mba nantsony ireo satria zaza efa irakirahinjare any Berija mandamina zao rehetrarehetra zao au niveau ny université hoe alefa ny Tsiafahy zanako dia mba mangataka famindram-po amin'reto fanjakana rehetra zany raha mba nisy ihany nisy soa nataony zanako iny tamin'jareo nametraka zareo tamin'ny toerana mba tokony jerenjare kosa aloha ny hoavy ny zanako satria d'ici 5 mois zany izy mamarana ny fianarany hanao ny doktorany dia vapotika zany izy tsisy dikany zany le ezaka ny ray aman-dreny na mpianatra azy ary izy zany tsy mba hoe zanak'olona manana fa mba zanak'olona zany manano teny misika be za zana fa ny zanako mianatra. Ramatoa Razafindrazafy Eliah renin'i Berija zay tanana ian'ny Tsiafahy amin'izao fotoana izao no entsika nitondra ny fanazavana teo iny.